Tsy azo ampitovina ny toe-java-misy any Ukraine sy ny fitakiana ireo nosy malagasy amin'ny la Frantsa, hoy Giovanni Di Girolamo, mahasovo ny vondrona Europeanina eto Madagasikara androany alarobia. Tsy azo ampitovina hoy izy ny fitakiana nosy izay tsy misy mponina mipetraka sy ny fankanan-kery ny tany firenena iray izay ahitana tanàna simba sy rava ary miaramila maty. Any Ukraine misy ady hoy Giovanni Di Girolamo, nefa ny fitakiana ireo nosy malagasy kosa dia avy amin'ny fitovin-kevitry la Frantsa sy Madagasikara ary efa misy fifampiresahana amin'ny filoha roa-tonta ho iatrany ny fanazavany. Nanamarika ihany koa ny vondrona Europeanina fa na tsy nifidy ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana anameloka ny Rosia ary Madagasikara dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fiara-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina izany. Ny any an-danja ny euro tatao anatin'ny andro maromaro izay, raha efa nahatratra teo amin'ny 4,900 sy 4,000 ariary ny euro iray tapabolana lasa, dia nidina ho 1,700 sy 700 sy 4,000 ariary izany androany fa 7 ny volana martsa. Misedra fahasahiranana ny toe-karen'ny Europeanina amin'izao fotoana izao, ka mampitotongana ny sandambolan'izy ireo noho ny fihaimorana rahateo-karenany an-toerana vokatry ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine, hoy ny fanazavan'ny Dr Emerson Irinjatovo, mpahay toe-karena no sady mpampianatra pikaroka eny amin'ny Université Antananarivo. Ny ena ny sandany fampiasam-bola, ny tahiry sy ny tsenam-bola Europeanina raha oharina amin'ny an'ny Amerikanina araka ny nambarany. Ny fivarotana fitaovam-piadiana no nampiakatra ny toe-karenina Amerikanina, hoy izy. Manodidina ny 7,700 sy 700 sy 3,000 ariary moa amin'izao ny sandany dolara iray. Taoriny fandrarana ny fitondrana valizy misy kodiarana sy ny solosaina enti-tanana ao anaty fiaramanidina mandritra ny sidina iraisam-pirenena, dia misy indray ny fepetra iray hafa izay mety hiteraka resabe. Nanambara ny sehatra tsy miankina fa mieritreritra ny andefa piasa ny fahadiseranana miisa 2 isaky ny sidina fitondram-panjakana. Iatoan'ny kompania mpitaterana avokoa ny sarandalan'izy ireo, mandroso sy miverina na ny toerana hipetrahan'izy ireo, araka ny nambarany Aina Ravelson, filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny Confédération ny fizahantany eto Madagasikara, nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany alarobia. Nolazain'ireo anivo ny sehatra tsy miankina moa fa hafahafa sady tsy mifanaraka amin'ny zava-misy izany fepetra izany. Nilaza ihany koa ny filohan'ny CTM fa anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fepetra iray sy ny fitondram-panjakana ihany koa ny fisavana indroana intelo ireo fiaramanidina eny am-pandehanana. Mifanohatra amin'ny lalàna iraisam-pirenena izany satria tokony alohan'ny angana ihany no hanatanterahana ny fisavana araka ny fanazavany. Fa anisan'ny fepetra izay toetry ny sehatra tsy miankina ihany koa ny fitakian'ny governemanta amin'ny kampania na ny fireneny ny famerenana ireo entana naondra na atsokosoko. Efa vonona no tonga teto Madagasikara ireo kompania mpitaterana ny 10 martsa lasa teo, saingy mbola tsy nahazo ny fahazon-dalana izy ireo, ho iatrany Aina Ravelson.